Zeny eo amin'ny vaovao fanomanana sy ny fiatrihana ny fividianana fa lafombaovao afantanteraka kosa indray no anoizantsika ny fotoana atsika. Mangataka antoka avy amin'ny fitondram-panjakana tanterahan'ny ministera PI sy ny ministeran'ny teti-bola ary ny fanatanterahana amin'ny ampahany mikasika ny lalàna 7 tsipika 12 tsipika 9 mifanandrify ny volana Jolay ny mpampianatra Pikaroka. Ireo no tapaka nandritra ny filan-kevitra nasionaly no tanterahan'ny mpampianatra Pikaroka omaly teny amin'ny amphi faculté any Tex. Mbola miato hatreto ny andraikitra sahan'ireo mpampianatra Pikaroka mandra-pahazoan'izy ireo ny antoka avy amin'ny ministera PIA sy ny ministeran'ny teti-bola ary ihany koa ny fanatanterahana amin'ny ampahany mahakasika ny lalàna 7 12 mahakasika ny marikarama manokana ho an'ny mpampianatra Pikaroka mifanandrify ny volana Jolay. Ireo no tapaka nandritra ny filan-kevitra nasionaly no tanterahan'ireo mpampianatra Pikaroka ao amin'ny CSS no tanterahana omaly tetsy amin'ny faculté Dex Zakatso. Ny fikevitra tapaka tamin'ny filan-kevim-pirenena ny CSS izay notanterahana omaly dia rafehezina dia misy antoka izay angatahan'ireo mpampianatra Pikaroka amin'ny ministera PIA sy ny ministeran'ny finance manambara fa anatanteraka ireo lalàna mikasika ny mpampianatra Pikaroka ireo ny ministera PIA sy ny ministeran'ny finance. Zay ny voalohany. Rehefa tanteraka izay dia misy fitakina fangatahana ny filoham-panjakana mba hijery ny CSS ary anome baiko ny ministeran'ny finance satria ministeran'ny finance dia tsy manatanteraka raha tsy mahazo baiko ka izay volonté politique izay no angatahany CSS amin'ny filoham-panjakana mba hanatanterahana ireo hitakin'ireo ary misy izay atao hoe symbolique ilay marika fa tena mijery ireo CSS ireo ny fitondram-panjakana dia misy ampahany amin'ny lalàna iray izay mikasika ny volana Jolay izay angatahan'ireo mpampianatra Pikaroka ireo. Rehefa tanteraka ireo zavatra roa ireo dia mandray ny andraiky ny mpampianatra Pikaroka. Nandray anjara tamin'ity filan-kevitra nasionaly tsy ara-potoana ity ny Université Eny eto Madagasikara ary manaraka ny toromarika voalazan'ny filan-kevim-pirenena omaly ny section mpampianatra Pikaroka rehetra manerana ny nosy raha nambaran'ny filohan'ny section CSS Antsiranana. Ny etaeta rehetrarehetra izay avy any amin'ny faritany rehetrarehetra no entina dinihana tato amin'ny conseil national dia rehefa aravina zany ny hevitra rehetrarehetra avy tany dia io ny vokatra azo ka ny section rehetrarehetra dia manaraka ny toromarika izay vita taty amin'ny conseil national ka dia na ny any Antsiranana zany dia io no arahany dia miandritsika zany io ngamba ny rarina dia hivatsy ely tsy trenina loatra le zavatra satria zavatra efa kely io sisa zany fa be dia be ny ezaka natao na amin'ny andanina ny akilany na ny amin'ny fotoran'izy io zany fa dia hita eo fa ny section rehetrarehetra dia manaraka ny fehi-kevitry ny filan-kevitra nasionaly foana. Tsy aivina fa nanomboka ny 14 Jolay teo no ny tokony nanajanona ny asina ny mpampianatra Pikaroka manerana ny nosy. Fitokonana izay mitaky ny fampiarana ny lalàna telo mirakitra voalohany dia ny lalàna 7 mahakasika ireo tambikarama rehetra momba ny trano fonenana fitaterana ny loza. Ny faharoa ny lalàna 7 mikasika ny tambikarama amin'ny fikarohana izay efa vita amin'ny antsasany izay efa misy ny lalàna mamaritra izany. Mbola maro ihany koa ireo mpampianatra efa tokony hisotro ronono nefa mbola manohy ny fampianarana noho ny tsy fahampian'ny mpampianatra eto Madagasikara. Ny lalàna fahatelo dia ny 7 mahakasika ny marikarama manokana ho an'ny mpampianatra Pikaroka na ny basculement gris indiciaire.